Fandray amin'izay ihany hatreto mbola tsy nahitana fiakaran'ny rano ho an'ny eto an-drenivohitra noho ny fisian'izay rotsakorana ny saisisesy izay raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny APIPA. Mbola tsy misy fanairana milazaloza eto amin'le Makatananarivo araka ny filazan'ny fandehan-drano eto amin'le Makatananarivo navoaka ny sampandrara-misahana ny fiarovana ny tondra-drano eto amin'le Makatananarivo na ny APIPA izay nivoaka tamin'ny 7 ora maraina androany. Araka ny tarehimarika ny mety sampandrara aty ary dia mahatratra 4.570 metatra ny haavon'ny Iopa eo amin'ny maridrefina nosy zato. Nidina 4.5 metatra kosa ny rano tao anatin'ny 420 ora ary mbola hidina mandritra ny 12 ora manaraka. 3.8 metatra ny refy fanairana milazaloza manamba ny eto nosy zato. 2.80 metatra kosa ny haavon'ny Sisaony eo amin'ny maridrefina Mitatafika. Nidina 4.15 metatra ny rano tao anatin'ny 420 ora ary mbola hidina mandritra ny 12 ora manaraka. Mahatratra 7.730.520 metatra kosa ny haavon'ny Mamba eo amin'ny maridrefina Ambohidro araka ny maridrefy teknika napetraky ny APIPA hatrany ary sy niakatra 8.10 metatra ny rano tao anatin'ny 420 ora.